Omaly maraina kosa alahady farany amin'ny tepolo ny volana desambra 17 alahady farany tamin'ny taona 17 inch maro ireo olona izay namarana ny taona tany am-piangonana tany nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra noho izay taona 17 lasa teo izay sy hitsenana ihany koa ny taom-baovao 17 tao ireo fiangonana izay nanokana katekômena tamin'izay farany taona 17 izay fanadidina. Feno hipoka avokoa ireo fiangonana kristiana Omaly alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra 17 alahady farany tamin'ny taona 17 iny. Nanome voninahitra n'Andriamanitra ireo kristiana marobe noho ninahitra trarana ny farany taona 17 sy ny fanambinana izay nataon'ny tompo nandritra izay taona izay. Ny Hebreo toko 7:4 no nentiny tao amin'ny FJKM makady fotsy nanairana ireo kristiana amin'ny tokony hanavozana indray ny fitian'Andriamanitra ary ny tiana mafisana fo amin'izao andro farany izao. Toko 7 sy ny toko 4 amin'ny Hebreo dia hoe aza manamafy ny fonareo mendrika sy tena milatsaka tsara amin'izany andro farany amin'ny taona izany izany hoe fampitandremana mba tsy manamafy. Katekômena misa 7 mianadahy kosa no voanandray ny fahasoavany no raisina ho isan'ny prelatabatra amin'ny tompo Omaly tao amin'ny FJKM mandrondra fahasoavana. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana ihany koa ny farany taona Omaly fa ankoatra ny fandraisana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao dia nofaranana Omaly ihany koa ny fankalazana ny jobily 50 taona ny fiangonana. Ny FJKM mandrondra fahasoavana dia mamarina ny jobily 50 taona ny fiangonana amin'ity andro an'ity ary mandray mpandray katekômena izay misa 7 amin'ireo dia voaraisina mpandray ary ny 4 kosa dia horaisy tanana. Ny FJKM mandrondra fahasoavana dia manokana fanokanana mpandraisy indroa isan-taona. Ny voalohany dia amin'ny andro fiakarana ary ny faharoa dia taona ohatran'izao amin'ny alahady faran'ny taona. Ny teny hotoriana ambany dia vao miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatika. Izany dia tao amin'ny Galatiana toko 4:20. Nitondra ny ten'Andriamanitra sy hanao ny fanokanana dia nampitandrina ary ny orinasina fanomezam-boninahitra. Hipoka tanteraka ihany koa ny fiangonana nandritra ny lamesa maraina tao amin'ny ekara masinda François Xavier Tanmeny fisaorana n'Andriamanitra sy ho firarintsoa ho tratra ny taona vaovao. Amin'ny alalan'i Kristy